ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana ravana no iarabanantsika tratra ity talata fa 1 ny volana jona ity, manonona ny fahasoavan'ny tompo Jesoa amintsika ravana eo mpanarahana izao mofinaina izao. Ny voalahatra ho mofinaina antsika anio dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka toko 4:1-7 ka hatramin'ny 7:30. Luka toko 4:1-7 ka hatramin'ny 7:30 amin'aran'i Jesoa. Ary nidina tany Kapernaumy tanàna any Galily Jesoa ka nampianatra ny olona tamin'ny sabata. Dia talanjona ny olona tamin'ny fampianarana satria nisy fahefana ny teniny. Ary nisy olona teo amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahin'ny demonia maloto. Dia niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: indrisy, moa mifaninona akory izay isianao ry Jesoa avy any Nazareta? Avy andrigananay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Fa Jesoa ny teny mafy azy ka nanao hoe: mangina ianao ka mivoa aminy. Ary ny demonia no namotraka azy teo afovoan'ny olona dia nivoaka taminy nefa tsy naharatra azy. Ary talanjona avokoa izy rehetra ka niresaka hoe: manao ahoana izao teny izao? Fa amin'ny fahefana sy ny hery no andidian'ny fanahy maloto dia nivoaka ireo. Ary ny ely teny amin'ny tany manodidina rehetra ny lazany. Iray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Isan'ny fanasitranana voalohany nataon'ny Jesoa ry havana ity voalahatra ho mofinaina antsika ity. Jesoa tany Kapernaumy, toerana izay nonenany nahazatra azy ny fiantombohan'ny asany mihitsy. Nazareta ny toeram-pahazazany, Galily ny toerana naterahany, fa Kapernaumy kosa no toerana nipetrahan'i Jesoa naharitra. Dia atao amin'izany tanàna nahafantaran'ny olona izany Jesoa no tojo ity lehilahy izay misy demonia maloto rehefa nampianatra tao amin'ny sinagoga izy. Dia hoy Jesoa tamin'ilay marary, tamin'ilay lehilahy zany ary marimarina koa tamin'ilay demonia. Hoy Jesoa taminy manao hoe: mangina ianao ka mivoa aminy. Ry havana, inona no antony nampanginan'i Jesoa ity demonia ity? Nahoana no ampanginin'i Jesoa ny demonia? Raha ohatra ka mihaino tsara ny tenin'ilay demonia itsika, dia izao ny tenin'ilay demonia na ny tenin'ilay demoniaka: indrisy, moa mifaninona akory izay isianao ry Jesoa avy any Nazareta? Avy andrigananay va ianao? Fantatro fa ilay masin'Andriamanitra ianao. Dia hoy Jesoa: mangina ianao. Ry havana, inona no antony nampanginan'i Jesoa ilay demonia? Diso ve ny zavatra noteneniny ka nampanginin'ny tompo izy? Sa inona no nahatonga ny tompo nampangina azy? Farafahakeliny dia zavatra roa na telo ry havana no dikany nampanginan'i Jesoa ny demonia. Ny voalohany dia izao: tsy tokony ho henon'ny olona ny tenin'ny demonia. Tsy ny demonia dia rain'ny lainga mandrakariva, ary mazava fa Jesoa dia niteny hoe rain'ny lainga ary mpandainga sy loharanon'ny lainga, mamitaka amin'ny alalan'ny lainga ny demonia. Ka na inona mety ho endrika ivelan'ny zavatra lazainy dia ny mampangina azy ihany mety. Zany hoe tsy misy tokony ho henon'ny olona mihitsy, tsy misy zavatra mahasoa izay lazain'ny demonia, fa mamandrika sy manimba. Ary dia nampanginin'i Jesoa izy. Na dia toy ny milaza ny marina azy izy, raha jerena amin'endrika ivelany, dia toy ny marina izay lazainy. Saingy rehefa jerena eo na tsy prian'ny teny, ny fehezan-teny teneniny, dia tsy tena milaza marina tokoa an Jesoa izy. Tena izy manao hoe ilay Jesoa avy any Nazareta, ilay masin'Andriamanitra. Raha toa ka jerena ilay ataontsika hoe antsiprian'ny teny hoe ilay masin'Andriamanitra, dia voambolana
titre kristolojika na voambolana nitsonany Kristy tsy de tena mahazatra loatra ny testamenta vaovao rehafako malala eo ihany a eo ihany no tondrona hoe ilay masin'Andriamanitra Jesoa marina loatra fa ny salamy fahenina ambiny folo andininy fahafolo de miteny hoe tsy namela ny iray masinao ho tratry ny loha ianao fa voambolana tsy tena mahazatra loatra ny testamenta vaovao no manondra ny Jesoa ilay masin'Andriamanitra na de zany tokoa azy izy na de ilay masin'Andriamanitra tokoa azy izy fa voambolana zay marina loatra fa masin'Andriamanitra Jesoa tsika teo fa voambolana tsy tena manindry ilay mahazanak'Andriamanitra ny Jesoa voambolana izay mametraka ny Jesoa ho ilay masina fa tsy mametraka ny Jesoa ho ilay tena ilay Mesia ilay zanak'Andriamanitra tonga olombelona noho zany de tsy azo lazaina ho mahafeno ilay mahandriamanitra ny Jesoa ny teny hoe ilay masin'Andriamanitra dia raha zakaina koa ny Tsipriany teny de mampieritreritra ihany ny antony nampangiran'i Jesoa azy lay teny hoe fantatro lay matao teny hoe oida izay avy amina teny avy amin'ny teny hoe matao teny hoe oida na eido dia tsy milaza fahalalana ateraky ny finoana fa fahalalana ateraky ny zavatra hita maso fotsiny ihany zany hoe fantatro satria hitany masoko eo milaza lay fahafantarana ateraky ny fahatsapana hita maso fotsiny fa tsy milaza fahalalana ateraky ny finoana na fahalalana ateraky ny fifandraisana zany hoe tena la fahalalana siantifika tsotra izay tena miseho amin'ny endriky ivelany noho zany de tsy fahalalana mampandroso raha miteny zany Jesoa raha miteny zany lay ratsy atao amin'ny Jesoa mane fantatro dia tsy ampy zay satria tsy ny fahafantarana ny Jesoa amin'ny fomba hita maso akory ny zava-dehibe fa ny finoana azy zany hoe ilay voambolana nampiasainy ilay fehezanteny nampiasainy la ratsy dia toy ny hoe marina saingy tsy mahalaza firy zay tena momba ny Jesoa ndray maka koa hitatsika eo amin'ny boky ny asan'ny apôstôly toko fahenina ambiny folo ndray maka fony nisy lay vehivavy nanana fanamahavaly dia niantsoantso mandrakariva andro Paoly raha nandeha nitorotendry Paoly de niteny manao hoe reo lehilahy ireo de ny rain'Andriamanitra reo lehilahy de ny ran'Andriamanitra avo indrindra de fantatry Paoly hoe fanamaloto risy tato reny toy ny marina ny teneniny saingy zao rehefa niverimberina rehefa nanelingelina ny Paoly de fantany hoe tsy fanan'Andriamanitra de eto de zao rehefa ko malala Jesoa eto nampangina ny devoly satria fantany fa tsy mahasoa ny zavatra teneniny toy ny marina saingy marina izay mampitodika ny olona fotsiny ihany amin'Andriamanitra azo sapahitana na mampikaroka olona fahagagana fotsiny ihany hoe hita maso mampitona ny olona hitady Jesoa hita maso fa tsy mampitona ny olona hifantoka amin'ny finoana amin'ilay Mesia zanak'Andriamanitra Jesoa zany eto rehefa ko malala de te hitaonantsika fa ny devoly de tsy fiainy mihitsy na inona lazainy de fetsy izy ka ny mety de tsy ny miresaka aminy tsy firesaka tsy fanao ny mpino ny miresaka na ny mifanakalo hevitra na ny miaino akory aza an'ilay ratsy de hoy ny tompo mangina fetsy lay ratsy dia tsy tsara ny fametraha-panontaniana aminy akory aza tsy tsara ny fanaovana dinidinika amina demoniaka na tahak'izany fa mampangina azy arany mety fa ny faharoa zay antony nampanginan'i Jesoa azy koa afaka malala ilay demoniaka eto na ny devoly eto dia tsy azo itokisana ihany izy na tsy fanao ihany koa fa izao rehefa ko malala mandany andro ny firesahana am'ilay ratsy mandany andro izy mandrebireby izy mandany ny fotoana izy satria tsisy zavatra raisinao ho mitombona na tsara amin'ny firesahana amin'ny demoniaka tsy mitondra na inona tsy mahasoa fa mandany andro sy mandrebireby dia tsy ilainy zany ho Jesoa tsy ilainy zany ny miresaka ny filazantsara ny miresaka zavatra fantatra fa mampandroso ny tsara fa tsy ny fitafana amina zavatra efa fantatra fa tsy mampandroso satria tsy misy mihitsy fampandrosoana na amin'ny lafininina azo avy amina demoniaka ny mampangina azy ihany mety de ny mandroaka azy miala ao anatin'ny olona
betsaka rehefa ko malalany mety ho karazana fanahy maloto hitatsika eny amin'ny fiarahamonina eny fa ny zava-dehibe de ny tokony afatara-piny fa tsy mampandroso mihitsy fa fandaninandro sy fandaniam-potoana ny firesahana amina demoniaka. Fa ny fahatelo zay antony nampanginany Jesosy raha teo koa ity ny devoly na de toy ny marina ary ny zavatra zay lazainy dia ny zava-dehibe fahatelo de zao ry havako. Ny andininy fa telo amby telopolo de hoy ny filazan'ny Lukas manao hoe nisy olona tao amin'ny sinagoga izay nanana ny fanahy ny demonia maloto. Raha jerena lay voambolana de tsy fanahy be dehibe fa fanahy ray ihany. Fanahy ny demonia maloto, fanahy tsy be dehibe le izy. Fa rehefa niteny kosa lay fanahy ny demonia maloto de manao hoe moa mifaninona akory izahay sy ianao. Lasa rora kely indrindra no niteneniny lay demonia iza le izahay, teneniny le demonia hoe iza le izahay. Mazava ho azy fa ilay fanahy maloto sy ilay lehilahy toeran'ilay fanahy maloto no teneniny le demonia hoe izahay. Zany hoe nampidirin'lay demonia ho isan'ny anazy ilay olona itoeran'ilay fanahy maloto. Raha ohatra ka lay fanahy maloto reny no niteny ka tsy tampidiriny tao de nataony manao hoe mifaninona akory izaho sy ianao raha zay ny tokony ho izy satria au singulier natokana lay fanahy maloto démonion. Fa izao nataony hoe izahay, izany hoe ny feheziny ho anazy zany, ny raisin'ilay demonia ho anazy zany ilay olona nitoeran'ilay demonia. Dia eo Jesosy no niteny hoe mangina ianao. Inona ny dikany hoe mangina ianao? Diso ny zavatra lazainao fa tsy anao io olona io. Diso ny zavatra lazainao fa tsy anao izy, tsy fanananao izy. Ary eo zany natokan'i Jesosy nampangina ity demonia ity satria mandainga izy fa tsy anazy olona io. An'Andriamanitra ny olona, Andriamanitra ny nahary ny olona, Andriamanitra ny napisy ny olona. Fa ny demonia mangalatra, nahoana ny lazainy manao hoe azy ilay olona. De nampangininy Jesosy izy hoe mangina ianao fa tsy manana na inona ianao ary mivoay ianao ao. Rehefa ko malala izany toetra zany natonga an' Jesosy nampangina ity demonia ity. Tsy hoe tsy marina ny lazainy fa izao tsy hoe mandany fotoana ihany izy. Fa izao mihitsy koa izy dia ny demonia zany. Io fa te aneo am' Jesosy mamantrika raha mbola jekazana Cyprien le teny de toy ny talao, toy ny miangavy, mampatsiaro an'lay demonia zay nangataka nivoaka avy tao am'le legiona, nangataka an' Jesosy hoe allo zay de ho any amin'ny kisoa ary eto tsy afa am'zany ihany fa toy ny mangataka fihetseham-po, mangataka zay mafetsy le demonia, mody malemy kanefa dia mamotika. Jereo tsara ny farany fa hoy izy filaza azy hoe nataony zay namotraka ilay olona izy. Ary izay mandrakariva ny asan'ilay ratsy. Rehefa roahany izy dia mivoaka fa zao demonia de mampenjera, mandavo imasom-bahoaka, manala baraka imasom-bahoaka, namotraka zany hoe nasehony teo imasony ny olona fa mpamotraka izy, mpandavo izy. Zay no asehon'ny lioka amin'ny tarity manao hoe ny demonia dia hotsika teo hoe mandavo, manao zay ampenjera, manao zay afa-baraka ny olona, eo imasom-bahoaka, mampitondra henatra zay olona misy azy sy fatorany, eo imasom-bahoaka, manala baraka io imasom-bahoaka. Ary dia izany natonga ny tompo nandroaka azy mivoay ianao fa sady tsy anao io olona io no tsy mendrika henony ianao. Ary mampianatra antsika Jesosy tsy iaino ny demonia, mampianatra antsika Jesosy fa ny mandroaka zay ihany no aingana, mampangina azy de ny mandroaka ny asan'ny demonia, mandroaka ny demonia mihitsy. Le afako zavatra roa telo lehibe zany no azotsika tsy hoahina amin'ity lioka toko fetra ty ara-panahy. Ny voalohany de izao ny famoahana demonia zany na ny ataontsika hoe ny demonia de tsy mahazaka fampianarana. Andininy faharoa amby telopolo talanjona ny olona tamin'ny fampianarany satria nisy fahefana
ny teniny amin'ny toerana zay isiny ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny toerana zay inona ny tenin'Andriamanitra de tsy manatoerana ny demony. Ny olona mieritreritra foana mandrakariva manao hoe eo lay famoahana demony, fametraha-tanana, fa ny toriteny, ny tenin'Andriamanitra toriana, ny fampianarana ny tenin'Andriamanitra de efa endrika iray mampandositra ny demony. Mampandositra ny demony. Tsy voatery am'ilay endrika mety ho mahazatra antsika iny ihany zany hoe aizany misy mandroaka demony, eny iny moa zany efa ministera manokana, fa amin'ny toerana rehetra itoriana ny tenin'Andriamanitra, amin'ny toerana zay hanazavana sy ombonam-bavaka, iainona ny toriteny, enona fampianarana, enona famelabara-kevitra momba an'Andriamanitra, momba ny fitiavan'Andriamanitra, momba ny fiainana, dia mampandositra n'lay ratsy zany. Zany de efa ampy, efa zava-dehibe mampandositra lay ratsy zany. Tsy hoe tsy ilaina akory ny fametraha-tanana na ny fandroana demony, mazava ho azy ministera manokana anatin'ny fiangonana zany. Fa ny fieritreretana manao hoe raha tsy eo zay dia tsy mandroko, fa tsy miala ny demony de diso. Fa izao ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana io, enona ny toriteny de efa mandroaka sady ny asa maizina satria ny tenin'Andriamanitra de Andriamanitra Jesoa, dia amin'ny fotoana anatrehany Jesoa dia mandositra ny aizina amin'ny fotoana zay itoriana ny teny fiainana, tenin'Andriamanitra, ny toriana ny famelan-keloka, ny fitiavan'Andriamanitra de mandositra ny aizin'ny fahakalana sy ny fahasimbana. Fa ny faharoa zay ampianarana tenin'Andriamanitra masina ity zany tsika manao hoe eo melony zavatra rehetra de zao ny fototra iorenany zavatra rehetra, fototra iorenany famoahana demony sy ny zahatra maro samihafa de ny tenin'Andriamanitra aloha, ny fampianarana aloha. Manjary lasa manana endrika mantsy karazan-drazana hoe raha ohatra ka mihazakazaka amin'ny lafiny hoe asa famoahana demony isika kanefa misaraka amin'ny fampianarana sy ny tenin'Andriamanitra zany de toy ny manjary sanatria ohatra ny hoe manjika, fa tsy zay tsinona lay izy, fa melo mandrakariva ny zavatra rehetra de zao ny tenin'Andriamanitra, ny orenan'ny asan'ny fiangonana rehetra, ny toriteny, ny fampianarana, ny famakiana ny soratra masina, zany ny orenany zavatra rehetra. Zay mahatonga ny hoe rehefa misy asa fampahirezan-drena dia vakina ny tenin'Andriamanitra aloha, misy toriteny, misy fampianarana, misy teny fanorenana sy ny sisa rehetra. No zany dia aoka tsy ho sarahana mihitsy amin'ny toriteny sy amin'ny fampianarana, famakiana ny tenin'Andriamanitra zay rehetra mety asa na ministera na fomba maro samihafa ataon'ny fiangonana. Fa ny faharoa evako malaza zay zava-dehibe andininy aseho ny hevim-panahy, aseho ny andinin-tsotra masina de zao na inona mety hoerin'ny ratsy amin'ny fanimbana satria mpanimby izy de zao ny fanahy masina kosa na ny fiangonana zay mitory ny fanahy masin'Andriamanitra de ny asan'Andriamanitra dia asa mpahary fa tsy mpanimba. Ary dia eto any de hotsika manao hoe ilay fanahy ratsy zay niditra tao amin'ny toera tao amin'ity lehilahy ty dia nanimba ary dia namotraka azy tamin'ny tany, fa Jesoa kosa dia tsy zay. Jesoa manala izay rehetra karazana fanimbana, fahalovana, fa ny fanahin'Andriamanitra na Jesoa zay inotsika sy raisitsika dia mampisy zava-baovao fiainana sy fifaliana ao anatin'ny fiainan'ny olona anankiray, manafaka azy amina fatoana maro samihafa. Ny fanahin'Andriamanitra na ny fiaina kristianina, ny tenin'Andriamanitra, ny fifandraisana amin'Andriamanitra de fiainana mandrava zay rehetra mety ho fahalovana sy fahampotehana ao anatin'ny fiainan'ny olona. Fa ny fahatelo lehibe zay asehon'ity andinin-tsotra masina ity de ny andininy fahina amby telopolo ka hatramin'ny andininy fahafito amby telopolo dia ny fahefana sy ny hery ananan'i Jesoa. Jesoa dia rehefa raisitsika ny avako malala de manana fahefana izy. Ny fandraisantsika ny Jesoa izay aty anatitsika dia mahatonga ny fialan'ilay ratsy sy karazam-patongana maro samihafa aty anatitsika. Zay mahatonga ny hoe ny mpino dia afaka am'izay mety ho herin'ny ratsy rehetra. Zay mahatonga ny mpino tsy tokony dia hanana tahotra mandrakariva. Ndraindray de misy matahotra devoly, ndraindray matahotra devoly enana rehetra misy devoly zao, misy devoly de tsika afaka malala tsika manana ny fanahin'Andriamanitra.
dray misy many zay tsy manarika asa sy fampaherezana fa sao de miditra mifindra ho ny devoly tsy zany ndre afako malala fanamasina ao anatinao fanahy efa fanahy resy reny fa izao tsy tokony isy kristianina atahotra hoe atao devoly saotra zany fanahy efa resy izy matony demoniaka miditra matony demony miditra de ampidirina izy zany fa tsy hoe miditra ho azy ianao manana fanamasina ao anatinao tempolo ny fanamasina ianao vita batisy ianao no zany dia mahazo matoky lay fanamasina ao anatinao ianao fa fanahy mandresy izy fanahy velona izy fanahy zay tsy azon'lay ratsy ataona inona na inona izy tsy manana anjara na inona na inona ao aminao mihitsy lay ratsy no zany de ny mpino avako malala de tokony hoanana finoana sy fahatahorana an'Andriamanitra ary fifikirana amin'Andriamanitra de izany mandroaka ho azy ny asan'ny ny maizina ary io Jesosy efa nyteniny io namerimberana io mana hoe tsy tokony atahotra na inona na inona ianareo fa ny fahavalo ange efa resy tao amin'ny hazo fijaliana efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy velona Jesosy ary dia efa fiainana nampanantenaina ao antsika de tsy tokony hoanana tahotra ny ratsy isika fa satana mampitahotra manao zao tahaka zao ataony zao izy ndradray manao fampisehoana toy ny mety toy ny mahafinaritra fa tsinitsinina avokoa reny rehetra reny tsinitsinina eo anatrehan'ny herin'Andriamanitra eo anatrehan'ny herin'i Jesosy eo anatrehan'ny herin'ny fanamasina zay efa noraisanao nomenanao natolotranao tamin'ny fotoanan'ny pentekosta tamin'ny fotoanan'ny batisy tamin'ny fotoana natserovanao fa velona Jesosy eo amin'ny fiainanao afaka malala ity aditsotra masina tobetanantsika ty ara ny mofinainy zay nomen'ny tompo antsika anio de mampaherentsika ry havana mampaherentsika afahantsika miatrika ny fiainantsika isan'andro mampaherentsika afahantsika mijoro ho vavolombelona mahatonga antsika tsy manana tahotra fa faly manana an'Andriamanitra faly manana an' Jesosy talanjona zay rehetra mijery antsika satria natao andresy isika na inona zavatsarotra zay mety ho lalovantsika de natao andresy itsika satria tsika manana an Jesosy ivavaka sika tompo misaotra anao noho ny teninao zay azonay novakina sy tianao iainanay ianao Jesosy dia mampangina ny feon'ny ratsy rehetra zay mety mandavo anay ny feon'ny ratsy rehetra zay zary fakam-panao anay tompo de mivavaka aminao zahay ampitoery mandrakariva amin'ny finoananao ampitoery mandrakariva ao aminao Jesosy de mivavaka zay ho an'ireo marary izay miseho amin'ny endrika maro samihafa ny tsy fahasalamana de sitrano izy ireny Jesosy na ny manana aretin'ny nofo na ny areti-tsaina na ny areti-panahy de trotsonay ambavaka amin'ity talata ity ho sitranonao mivavaka zay ho an'ny firenenay zay ankalazan'ny fitsingerenany azahoana ny fahaleovantena ny faharoa ambinipolo taona zany fahaleovantena zany de sitrano ny firenenay amin'ny fahalovana amin'ny zavatsarotra maro isan-karazany mangetra de mampahereza ny firenenay ianao de jereo ny mpianatra tompo zay ao anatin'ny fanadinana trotronay ambavaka mba samy ilamina tsara ny fanadinana ary omenao fahafahana izay nianatra ao koa reo zay tsy nianatra nefa amindranao fo de omeo fahafahana dia ianao Andriamanitra no amme fifaliana ny ray aman-dreny sy ny mpikarakara rehetra mandritra zany fanadinana izany de taio ny ankorona tsirairay avy tompo mba ho ankonana io ambany fahasoavanao ary ny tokantrano tsirairay avy ny ho fenomin'ny fiadananao Jesosy misaotra tompo amen